Araka ny nanarahantsika azy teo ny sosikevitra nentin'ny fikambanana filongoma velotro eo amin'ny sehatra ny toe-karena indrindra eo anatin'izay antsointsika hoe fizahantany miankina amin'ny fiaramentana izay no narahantsika teo araka nefa natsedika teo ihany koa dia mikendry hatrandry ny sy ny fampandrosoana maharitra miahy ihany koa ny tontolo iainana ny vondrona Fenreco izay miara-miasa ny Green Development teny amin'ny hôtely Ibis moa no nahafahana nafantatra ny makasika izay. Développement durable. Quel est le développement durable? Avec les fantatsika dia mitendry fomba fiasa vaovao amin'ny fampiasana anisan'ny fampiasana ny antsoina hoe angovo madio zany na source d'énergie renouvelable. Dia indrindra koa zany mba ahafahana miaro ny tontolo iainana. Misy fiantraikany be dia be io zavatra io satria ankoatrany hoe fiarovana ny ala mba maitso tazomina maitso ao anatiny ao koa ny fiarovana ny fahasalamana fampandrosoana amin'ny lafiny ara-toe-karena satria rehefa manao an'ilay développement durable ianao dia miatsaika avy hatrany any amin'ny be sy ny maro any amin'ny majorité ny mponina zany le activité atao ohatra zao maka hoe filière canne à sucre dia ao anatin'ny filière canne à sucre misy étape maromaro, misy fambolena fary dia misy ny antsoina hoe afaka manao distillerie ianao manao l'éthanol zany afaka manao siramamy ianao afaka mampiasa biogas ianao afaka mampiasa biomasse ianao biomasse ohatra zao anaovana zezika biogaz anaovana énergie ny siramamy fantatsika ny éthanol fantatsika koa na éthanol carburant zany na éthanol domestique dia miatsaika avy hatrany zany amina ambaratongana mpandrarana mponina le développement durable ary azo hitarina durable dia izay zany no tiana ho avotra tiana développer au niveau ny groupe Fenreco miara-miasa amin'ny ireo mpamatsy vola sy ireo organisme izay manao promotion do développement durable ireo